Ny 7 Desambra, Charles Ranaivo. Mpanoratra, mpampianatra, evanjelistra ary mpanao gazety Charles Ranaivo tao ambohy manambola Antananarivo nahaterahany ny 7 Desambra 5/700. Ny manao mpampianatra tao amin'ny école normale Ambavady Mitafo teo amin'ny 7 taonany ary nandray izany asa fampianarana izany ny taona 4/700, izany hoe teo amin'ny 9 taonany. Nanaraka fianarana ao mpitandro izy ny taona 4/700 hatramin'ny 4/700. Noho ny fikirizany sy ny herim-ponananany dia tonga hatrany ivelany Ranaivo Charles nanao ireo fandalinana maro samihafa azony naraina. Teo amin'ny asa fanaovan-gazety dia saika nahitana ny asa soran'ity olo malaza iray ity ny ankamaroan'ireo gazety sy gazety boky niseho tamin'ny fotoan'androny toy ny mpandinika, fandrosom-baovao, mpanolo-tsaina, firaketana. Tsy vitsy ireo asa soratra vahiny nantikany ho fantatry ny mpiray tandrazana aminy toy ny institution chrétienne any Jean Calvin. Ny fahalalana ny fihavanana, ireo hanitra nentin-drazana, ireo no dindinika matetika nataon'ity andrareziny soratra malagasy ity. Amin'ny ankapobeny izay nalalan'ireo mpianatra sy mpandalina ary tanora tamin'ny fotoana nivoany, eny fa na ankehitriny aza dia mbola alalinina sy adiadiana ny hevi-dalina nasehony. Efa nitondra ny distrika missionnaire Manga, Charles Ranaivo, ary efa ny andraikitra sekoly maro ihany koa. Izy no azo sokajiana ho grand philosophe malagasy. Ny 20 Aogositra 4/700 no nindaosy ny fahafatesana raha mbola teo amin'ny 7 taona ny monja. 7 Desambra 2/700 nanoloran'ny generala Manatsoa niaraka tamin'ireo manamboninahitra tamin'ny fomba ofisialy ny filoha Philbert Tsiranana ny fahavitany lalàna miditra ao amin'ny lapa.